Salama daholo a zao zany a ny antony nanaovako an'ity direct ty satria misy an'le zavatra ataon'ny TMH io de omeko anareo a ny antony nanaovany an'io a sy ny stratégie ataony am'le izy. Ny antony nanaovany an'io zany a dia io ny antsoina hoe tsipaky ny mialaina ny ilazana azy amin'ny teny gasy agnamiko. Tadidinareo tsara tamin'ny 2009 ary izy tsy mahay makalesona mihitsy tamin'ny 2009 dia efa nisy ka ohatran'io, nisy pombany filoha tamin'izany fotoana zany navory mihitsy teny avlo hoe contre ny fa rehefa aveo mandritra an'le mpitolona eo ambavadiny avloa dia ny filoha tamin'izany efa en Afrique du Sud. Tsy mahafantatra akory zany le olona eo. Za tsy miteny hoe efa tsy aotsony Rajoel, mety mbola ao izy. Fa reo olona reo zany olona ho ataony sorona. Le stratégie de tsotra. Alefa zany le olona reo dia ampanantenana zavatra goavana be dia mamono tena. Nefa tadio fa reny olona reny dia tsy maintsy ody any atokantrano ny ariva. Rehefa any atokantrano izy de misaratsaraka. Ny fahatezerany olona nefa efa généralisé. Hany ka mety tondromolotra fotsiny dia hanahirana an'ireny olona reny. Ka miteny anareo zay olona mbola mitarika an'ireny mpitarika ny eny Orange mandehandeha reny. Tsy voafehinareo situation io. Tsy voafehinareo tsony io. Efa fantatra hoe amina situation tahaka an'izao raha olona mahay migérer crise dia tsy ho misy ny solution tokony ho ataony. Zay ny teneniko hoe mila mianatra indray mandeha anao Rajoel. Mila mianatra anao. Tsy ohatran'io misy ny gestion na crise raha ohatra hoe tonga amina mécontentement général le olona. Ny olona même le olona tsy mivoaka eny an-kianjany am'izao dia efa sosotra aminareo daholo ary za de miteny anareo ara. Fa même au niveau ny TMH ao mivory ao Anosibe zareo zao. Misy olona tsy faly am'izao fitondrano zao fa zany hoe vola no zarainareo de alain'le olona fotsiny le vola. Fa rehefa aveo zareo miresaka aty aminay. Zay nilazako anareo hoe tena manao fahotana mafaty anareo satria zao nomeny Rajoel la pression zany zay olona rehetra hoe ianareo milaza fa manana olona nefa za tsisy miaro mihitsy mitenena daholo ianareo. Dia io mibaradaka io zany ary Maradona i Mercedes zany ny tena mpigeren'le mpanao communication. Mercedes ratsirahonana. Satria nitabatabany Rajoel daholo zany y compris ry Lalatina ry etc milaza fa manana olona nefa izy tsy misy miaro mihitsy. Ny stratégie zany dia tsotra hoe amporsihina reto olona reto dia jereo tsara le olona sanatria tsy hoe anona fa ce sont tous la plupart des intouchables. Dia ny zavatra ataony zareo dia tsotra amporsihina reo olona reo dia créena le bavure ao anatin'le rassemblement zareo. Jereo tsara fa efa misy élément mitondra arma ao anatin'io filaharan'ny ekipan'ny Rajoel io. Misy mitondra arma ao. Dia rehefa aveo mety misy olona roa na telo vonoiny zareo de lazainy fa hoe avy amin'ny ekipa ankilany nanao an'izany. Stratégie efa nataony zareo tamin'ny 2009 zany. Ka zay ny ampitandremako atsika zay mahafantatra namana. Eny miaraka amin'ireny sy aza mamono tena am'le vola kely omeny iny fa tsy mahavita anareo iny. Tsy mahavita anareo iny. Tandrovo ny fiarahamonina
fa matoa ny information hatramin'ny toerany natoriany rajoelona raha fantatray dikan'izay na ny olona manodidina ny rajoelona rehetra am'izao fotoana zao efa tsy falitsony amin'ny famononana izy namono olona iny tsy falitsony ary miriska be izy le mandeha tomobile voiture tsotra de mandeha manaraka embouteillage io manao anaty vitre fumée aza mandray risque am'izany raha misy manamboatra anao eny an-dalana eny tsy responsable an'izany ny vahoaka mpitolona fa mety le olona ty andimby anao ihany no mampanamboatra anao satria mahafantatra ny stratégie anao ireny geste natao ny général raha valomanana omaly reny dia sy geste mandehandeha ho azy reny fa geste natao andranitana ny olona dia am'izay mihamafy ny tolona de midémissionne ny rajoelona de veriny mipasy any aminy ny fitondrana aza manonofo ianao mon général aza manonofo fa tsy ho tonga am'izany mihitsy eo tsy anao mihitsy ny solo eo mbola tsy teneniko anao hoe ahoana ny antony hoe tonga an'izany satria lasa miomany ianao am'le izy fa tsy ho anao mihitsy ny solo eo raha tadidinareo tsara dia efa 2 volana talohan'izao no ny teny hoe avitsory reo gadra politika reo rajoelona vomay nataony mafy ny répression am'ireo vahoaka mitolona ny stratégie zany zao de hoe ahoana ny créena ady dia am'izay manana motifa izy afahana mametraka an'le directoire militaire am'izay tiany ho anaovana azy zay ny zavatra tiany rajoelona stratégie ny rajoelona io dia ampifamonoiny zany ny vahoaka malagasy ampy zay ampy ny raha nalatsaka ao rajoelona raha tena olona mitsinjo ny hoavy mivady amanjanaka ao ianao dia mieritrereta tsara aloha fa efa sans issue ianao sans issue zay io stratégie io zany ataony ampiady ny pomba azy sy ny vahoaka mpitolona izay fantatra fa olona karamaina reo olona lazaina fa pomba azy reo de ny ty akilany olona resy lahatra satria nigejaina natritra ny taona maro de tapaka le tady nangejana azy dia mirevolte le olona tsy mitovy mihitsy zany tsy mitovy ny motivation na de niseho mafy aza ny amerikanina tamin'ny guerre de Vietnam noho ny faharesena lahatra nataondreo vietnamien de resy foana ny amerikanina maka ianao lesson zay naovako hoe ndiana aloha la miverina manao science po kely dia am'izay mba au moins anao mba mafantatra histoire kely mafantatra kely hoe ahoana sehoana daholo moa ny izany fomba gestion de crise zany etc mba miverina kely ianao na 1 an na 2 ans de manana bagage ianao mbola 50 ans mahery 51 ans raha din'olona d'ici 10 ans ny zavatra ny adalany nataonao de possible ianao mety mbola afaka hiverina ilatsaka ihany raha din'olona zay zany any mahatonga ana amin'ny teny hoe isika vahoaka aza misy kivy mihitsy tongava aza mety zarazaraina io stratégie fampizarazarana olona io de mbola stratégie nry rajoelona ihany io rajoelona ny mandefa hoe ranonry olona efa anay tadidinareo tsara ny tenen'ny ilalatiny taminy nanomboan'ny tolona nolazainy fa hoe ililio izy de olona hoe ampitarika reo nge olona na ihany ray fa ho hitanareo tsara zao ny tolona mireusir
mireusir ny tolona. Manipulation fotsiny zavatra ataony ilalatiana zany amin'io. Manipulation. Fa tsy mandaitra tsony ny manipulation satria betsaka loatra ny lainga efa nataony zareo. Na ny nataony Rajoelina, na ny contradiction verbale nataony Lalatina. Ny discours nataony Lalatina tamin'izy mbola nanohitra de hafa tanteraka mifanohitra amin'ny discours ataony amin'izao fotoana zao. Ny olona tsy adala. Tsy adala ny olona. Zay ihany mahatonga ana amin'ny teny bon, tonga soa aloha zany raha marina tokoa fa tena hoe ny s'éranger derrière ny tolon'ny vahoaka ny ministre ny environnement, écologie, bon, environnement et forêt angamba izy io, et développement durable. De mety ho marina, mais c'est trop tard. Zany efa niteny talohany hoe mametra fialana anareo eto amin'ny Facebook. Efa limogena reo zay manao hoe izay anoana ny tolon'ny vahoaka. Raha ohatra intelligent ianareo de tokony efa talohany iny de efa nametraka fialana hoe iala zahay. Fa malheureusement une expérience zany c'est l'expérience qui manque. C'est l'expérience qui manque. Mitenareo ny ataony fidèle mampiamatra an'le olona. Tsy voatery coup d'état ny apetrakintsika eo. Efa bien étudié ny procédure processus apetraka. Fa tsy voatery coup d'état eo. Raha miteny zareo hoe coup d'état io, tsy voatery coup d'état io. Manana intelligence no Rajoelina isika. Afahana amin'ny contourner les situations mba tsy ho tonga amin'izay sanction internationale zay. Donc ho antsika mpitolona rehetra zany dia amafiso ny tolona tsy maintsy miala Rajoelina. Amafiso ny tolona. Zay ihany ny afahantsika. Eritreretinareo fa raha Rajoelina io mbola mialokaloka eo hoe atao président symbolique etc. Tsisy zavatra ilamina Madagasikara. Anjaka foana ny corruption. Ikararana foana ny trafikana volamena makany andafy. Makany a Dubai. Ary ny dangereux. Ka dinareo tsara fa mbola afaka nilatsaka ny filoha Didier Ratsiraka tamin'ny après 91 fa natao resy fotsy izy tam'izay. Raha miala am'izao zany Rajoelina ka misy accord politique atao ka hoe atao président symbolique ianao de mino marimarina ianao fa mbola hiteny izy hoe afaka ilatsaka satria interrompu nge ny fitondrako asorona aloha Rajoelina dia traduisevana any amin'ny cour pénal international satria namon'olona. Ohatra nataony Laurent Gbagbo tany a Congo RDC. Asorona izy de tsy maintsy traduisevana amin'ny cour pénal international satria nany au commissaire ao amin'ny droit de l'homme efa milaza fa hoe nampiasa arme disproportionnée ianareo tamin'ny manifestant zay mi-exprimer ny droit. Eto de miantso anareo juriste rehetra. Atambaro ny heritsika fa otoritsika Rajoelina sy ny frongony. Y compris reo ministre ny défense sy ny ministre ny gendarmerie sy ny police nanome baiko ny tifitra ny reny ankizy reny. Le bande kely tany Diego nampitifirina. Tsy maintsy en Côte d'Ivoire i Gbagbo zafady ka tsy maintsy otoritsika i Rajoelina. Ary traduisevana amin'ny cour pénal international. Sy ireo olona nanome baiko reo. Zay ny teneniko hoe ry fidite masy na teny français mety anahirana anao amaly ny fanontaniana amin'ny cour pénal international.
ianao a midinidinitra amin'ny fatana. De ohatran'izay koa ianareo rehetra zay tsy mahafantatra ianareo soavaly vahiny manao an'io raha matoa Mercedes mizarazara vola manao an'io communication vandivandy io. Raha misy malagasy mifandratra eo de tena preuve palpable fa ianareo no niteraka ny guerre civile teto Madagasikara. De am'izay fotoan'izay efa nrectifieko le izy teo namana Iva Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo miaraka am'ry Alassane Ouattara sy ny tariny am'izao fotoan'izao reo. Am'izay fotoan'izay dia prouvé fa ianareo no miteraka ny famonoana olona tao Madagasikara. Déjà ianareo fa nampitifitra olona, nampiasa arme disproportionné aux izy au commissaire des Nations Unies. De mbola amprosianareo koa ny vahoaka malagasy zany ifamono. Conseil aminareo mandray vola reo raisy ny vola dia mandehana aloha mody milahadahatra eny de mandehana mody mizaikizaiky any an-trano de tonga any an-trano de matory. Zay ihany ny vahaolana amin'io. Fa raha mbola ianareo ny asainy i Rajoelina ohatrany nataony tamin'ny 26 janvier 2009 reny manao an'ireny de ianareo matimaty fahatany. Fa izy mianakavy rehefa aveo mbola migalabona amin'ny volam-bahoaka volan'ny Madagasikara nangalarina mandrapatonga ny fitsarana azy any amin'ny cour pénal international. Matoa ny vahoaka efa tena mampiasa fomba rehetra afana micontrer anareo jusqu'à hatramin'ny hoe fanaovana intoxication alimentaire. Zany ane tsy toesaina gasy ane zany fa efa tafahoatra loatra ny zavatra nataonareo. Tafahoatra loatra ny zavatra nataonareo. Hany ka reo bandy kely zay tsy manantsiny baikobaikoanareo hanao herisetra no iarany andriniriny de iarany atezeram-bahoaka. Mampalahelo. Zay no mahatonga ana ianareo fianakaviana teneno ny vadinareo. Fa amina situation ohatran'izao tonga amina point irréversible zany sika zao. Tsy miverina tsony io. Rajoelina efa malalaka ny lalana tsy maintsy ialana. Tsy maintsy miala Rajoelina. Rehefa manadalanareo io tsisy proof ny andaisanareo le vola satria tsy fiasany me proof an'io izy. Raha sainy manao sonia anareo de alaivo sary le sonia apamboariny anareo. Alaivo sary le sonia. Fa tsy masay mampanao sonia an'io satria tsy maintsy hovoany enquête izy any aorinany hoe vola taiza moa zany reto ny zarazarenareo reto. Tsy vola fananany Rajoelina mihitsy no anakaramany an'ireo gros bras reo olona ny TMS reo. Fa vola avoaka ao amin'ny trésor malagasy. Mody natao hoe transferana vola ny banque centrale nakatsimakary. Fa ohatra hoe folo ny avoaka ao amin'ny banque centrale dia ny telo ny alefa mamakany amin'le banky dia ny dimy kesika anaovana an'le fanakorontanana. Zay io zavatra misy io. Zay ny lazako anareo hoe tazomitsika ny hatramin'ny farany. Sady efa nilazaiko anareo fa efa lany ny grenade lacrymogène an'io anjareo ao. Androany angamba ny farany. Androany. Mahatonga azy mbola misy io dia satria ny grenade lacrymogène avy tany Ambositra tany amin'ny école nationale de la gendarmerie any Ambositra no nakarina teo Ambozatovo. Zay no natonga an'le pampamparany teo tamin'ny omaly teo Ambozatovo iny. Satria voatonga izy tamin'iny. Iny voatonga le grenade lacrymogène stock sisa tany.
fa normalement androany tsy raha piso zany a ny prévision grande lacrymogène raha lany grande lacrymogène dia vita ny tantara ny fatahoran zareo an'izany mahatonga azy hoe manakarama olona ndray zany hoe aleo olona ny karamaitsika raha tena efanetra am'reto olona reto fa efa tsisy grande lacrymogène ntsony a ny mpitandro filaminana de miantso anareo mpitandro filaminana eto zany mijoroy anareo am'izay a fa ela loatra ty raha ty mijoroy anareo aza matahotra an'izany ataon'olona manongo-panjakana zany fa izahay dia vonona iady miaraka aminareo sur le plan international afahana mandresy ny communauté internationale afahantsika mampandroso ny firenena communauté internationale mazava be raha ohatra ka misy feuille de route mazava afahantsika mametraka hoe non ajanona aloha fa misy famonoana olona loatra ny raisiray ny fahefana rehefa aveo dia apetrakay ny transition inclusive etc reto daholo ny zavatra ho apetraka dia respectena iny calendrier iny efa nisy zany a tao a Gabon jereo Gabon ny an'ny président Clotera io négociation internationale io négociation io fa nareo aza rebreben'olona am'le hoe ka sao de coup d'état ko maneno non rehefa fanjakana tsy mamely tsy maintsy asoro ny vahoaka satria ny vahoaka ny fahefana dia avy amin'ny vahoaka ny fahefana ka alainy vahoaka aminazy ny fahefana raha joelona ihany no nyteny an'izany tamin'ny 2009 raha joelona ny rehefa hoe misy après niny 2009 iny de tsy maintsy hoe ny exploitena ny richesse naturelle de Madagascar satria tsy afaka ny négocier na inona na inona izy fa isika afaka aminégocier an'izany satria hitam-poko isam-pirenena ny zavatra tsy nety nataony hitam-poko itam-pirenena efa hitan'ny communauté internationale ny bêtise nataony nampiasa arma tamina vahoaka ny tadiny zo fototra ne zany zisofrano zany fa ianareo no nanasarotra azy donc am'izao fotoana zao ny tempo de hoe dégage miala rajoelona misaotra tompoko